Alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana aprily taona efatra amby roapolo sy roa arivo miarapa tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ianao hampanaraka ny fahita lavitra sy nozam-peon'ny MBS amin'ny ala ao anatin'izao fandarana dinika izao ampanajana sy ampitiavana be no anasaina ianao hanaraka izany hatramin'ny farany vahintsika amin'ny tsy alina ity ny mpamakafakara politika no sady paitoekarena ihany koa Andriamatoa Rakotoson Dandy miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Miarabanao Madame Yaly ary mankasitraka amin'ny fanasana. Miaraba ihany koa anareo mpijery ny fandarana dinika. Efa mambolana maro lasa zay ianao no nandalo teto amin'ny fandarana dinika dia tafaverina eto indray izy makafaka amintsika ny raharaham-pirenena izay mahorakoraka ihany amin'izao fotoana izao. Fanontaniako avy hatrany Andriamatoa Rakotoson Dandy ahoana ny fahitaonao ny rivotra politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao vita ny fifidianana filoham-pirenena hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka indray isika afaka andro vitsivitsy afaka ray volana mahery kely eo inona no azo ambara. Hitatsika angamba fa tsy dia misy loatra tsony le mpidina an-dalambe marina fa misy ny tena midina an-dalambe zetany hoe tapitapoka ohatran'ireny misy jiro sy resaka jiro na resaka rano ataony any amin'ny commune na reny ataony any amin'ny faritra rehetrarehetra reny. Io zavatra moa mbo fiaraha-malala fa tsy mety vaovahany fitondram-panjakana mihitsy efa mataona maromaro ny zavatra ohatran'ireny. Na ny resaka trano io na ny resaka lalàna io na ny resaka fahasalamana io na ny resaka fandriampahalemana ny antoko ny vondron'olona amin'ny antoko reny foana matetika ny manao proposition hoe tokony atao an'izao ty zavatra ty dia miaraka midina an-dalambe mba hoen'ny fitondram-panjakana tsy manana an'izay tsika raha misy reny taloha ny ao anatin'ny lohan'ireo dia ny hanonga-mpanjakana. Hoan'ny Andriamatoa Dandy Rakotoson mikasaka firenena demokratika amin'ny resaka demokrasia isika hoanao ve izany misy tena mipetraka izay hoe firenena demokratika izay Madagasikara manjaka tena hoe mampiatra ny resaka demokrasia ny fitondram-panjakana aloha izany concerné voalohany eo satria raha ny zava-misy mantsy ohatra akaiky azontsika alaina raha misy maneho hevitra na tambanjotra tserasera na manenivo ny fahita lavitra hainao manjery manotohina izao fitondram-panjakana izao avy hatrany dia migadra na zavatra ohatr'izany ampangaina lazaina fahadala zavatra ohatr'izay raha hoe ka nahazo ny filohan'ny anteny mierandolona teo aloha raha nilaza marina nilaza ny zava-misy aloha ataoko hoe zava-misy manao ve misy marina izany hoe demokrasia izany eto Madagasikara raha ity fitondrana ity no jerena. Eo foana no taritiko amin'ny sain'ny olona hoe tadedio fa raha miresaka ny filohana androm-panjakana ianao teo stratégie politique daholo reny na stratégie politique ny hoe za nge tsy miaraka amin'ireo fa mba mety mahazolona any amin'ny stratégie politique daholo reny. Mitondra androm-panjakana izy nanana fahafahana tsara mihitsy izy mety nanova zavatra dans un sens hoe misapproprier daholo zany ny ano hoe andao tsika efa tena natsara an'le firenena marina tsika efa ty amin'ny farany ianao efa nanao kely izy tany ampovoambony tany dia nanao tompona andraikitra foana ianao tompona andraikitra foana izaniza zany ny filaharatsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny firenentsika isan'ny farany izay mahatra mampalahelo ane zany magaga fotsy hoe maninona le ray aman-drenitsika ny tsy mahalala hoe ny ray aman-dreny tiako resahana eo ny fitondram-panjakana satria tompona andraikitra tanteraka mihitsy izy amin'ny mahafarany atsika ny zavatra amin'izao fantareo tsara daholo hoe ohatry ny ahoana le malagasy fitopolo isan-jato ny mpamboly nanaona ny fampianarana hatramin'izay dikan'izay zany ianao tokony manana an'le stratégie sy le politika entina hanatsarana an'izay ngena mba hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe tsika malagasy kosa mba alohantsika tadidio fa tsika manana fianarana mihitsy hoe imatep mampianatra planificateur resaka planification ka rehefa miteny ny filoham-pirenena hoe ao anatin'ny 5 taona mandrapavita mandahako voalohany tokotokony ohatran'izao avoay daholo re planificateur dia atao fa proposition dia milahatra hitanao mihitsy le fandroana amin'izay fotoana izay manko le vahoaka misapproprier an'le projet présidentiel. Tadidio tsara fa tamin'ny 2003 tsika tamin'ny 2003 tena nanaraka an'le olona daholo tsika rehetra ary ny croissance économique jusqu'en 2006 tena exponentielle mialatsiny amin'le terme tena niakatra be fa rehefa nanomboka ny resaka oui monsieur amin'izay dia nitsongogonytsika 2009 tsika ny renverser les pouvoirs zany hoe tsika malagasy zany tadidio tsara fa miandry tsara an'le fitondram-panjakana vonona ampandroso atsika ary amin'ny vahaolana marina fa tsy taitaitra amin'le projet présidentiel no inona no le tsy fananana ny resaka fanajana ny planificateur tokony hipetraka hoe reto marina zany ny projet ilainy ny vahoaka ampanakarena an'le vahoaka ampandroso an'le firenena.
Mbola hitsany amin'izay resaka fifidianan'izay isika le senisy le HCC mbola nabe fitarainana sy fimenomenomana tahana talohany fifidianana filoham-pirenena ireny mbola mipetraka eo amin'izao fotoana izao izay notakian'ny mpanohitra ihany koa ny andravana ireo androm-panjakana ireo tsy ny androm-panjakana moa izany fa ny hoe nanalana ireo tompana andraikitra eo anivon'ireo androm-panjakana roa ireo talohan'ny fifidianana filoham-pirenena mbola izy ireo ihany nefa no eo amin'izao fotoana izao hiatrika fifidianana solom-bavambahoaka indray isika amin'ny afasivy amby roapolo volana May izao anao ahoana indray ny mety ho fizotro ny fifidianana izay manakaiky vahoaka io ary mety anao ahoana ny famoahana ny valim-pifidianana ao anatin'izany valim-panontaniana maromaro ihany izay apetraky madame Mialy zay fa ny zavatra misy foana aloha tadidio tsara fa raha te hanova zavatra ianao dia alaiva aloha ny fanjakana tsy izany tenin'izany fa Karl Marx io zavatra io dia mila fifampitezaina mila manana antoko matanjaka manana ny firiakeviny ary manome vahaolana amin'ny vahoaka isaky ny rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao amin'izay fotoana izao aloha dia mila mampatanjaka an'le antokonao ianao mila mahafeno ny firenena ray manontolo mila mandray andraikitra daholo reo antokonareo any amin'ny resaka fokotany dia davinao moyen ressources rehetrarehetra na ny resaka ressources humaines zany ny resaka logistique zany ny resaka fahafahana amin'ny se communiquer zany ny ressources financières zany ny planinina hoe tsika zareo any amin'ny afaka 5 taona tsika tsy maintsy manana élection daholo amin'ny anina rehetrarehetra zay no afahana mampandroso fa tsy hoe akory hoe ny akabetsahany sasany manao malaza any amin'ny artiste ny sasany dia latsaka député manao malaza tany amin'ny fampandizana ny sasany dia milatsaka filoham-pirenena manao malaza any amin'ny fanaovana any amin'ny resaka fandrarana ny sasany dia milatsaka filoham-pirenena tsy izany ange le resaka démocratie resaka démocratie tena miainga any amin'le foto-kevitra mihitsy hoe izay foto-kevitra anay dia zao hiaro maha-olombelona fotsiny dia mipetraka daholo ny stratégie ny axe stratégique anao rehetrarehetra hoe inona avy no ataontsika amin'ny resaka ressources financières inona no ataontsika ny amin'ny resaka ahoana ny fomba amenoantsika amin'ny Madagasikara ary mba hiakaparena ny olona rehetrarehetra any amin'le fototra mba hahafahana mametraka an'izay zay zavatra zay fahafahana mametraka an'izay zany zavatra zany tsy azo ao anatin'ny herintaona na ao anatin'ny 2 taona na ao anatin'ny 5 taona fa mila antoko maro be mila fotoana zany natanjaka tsara angamba ny tany amin'ny deuxième république io mo kianiko foana matetika hoe efa tonga ao amin'le fanjakana le olona vao manangana antoko zavatra faran'izay tsy izy mihitsy zany faran'izay tsy normal mihitsy zany amina firenena démocratique tsy maintsy miainga amin'ny antoko aloha dia matanjaka ny idéologie dia ireo olona ireo mamoaka olona amin'ny fifidanana isan-karazany dia milatsaka amin'izay zareo hoe ty zany le leader politique ato amin'ny antoko ty dia ahafahana mampandroso mety utopie zany zavatra zany kanefa zay ny zavatra misy any amina firenena démocratique matanjaka raha tiatsika zany ny ampatanjaka amin'ny firenena dia tokony miainga amin'izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mandamina satria misy responsabilité amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandaminana ny fiainana eto efa samy mahita daholo na ny ray aman-dreny ara-panana ny ray aman-dreny ara-drazana na mpanao politika mpanohatra na amany hoe misy rafitra tokony alamy mety amin'ny firenena fa tsy mety mandray andraikitra an'izay le fitondram-panjakana satria miarranger anazy le système zao mba hijanonany elaela ao kanefa tsy miarranger ny vahoaka malagasy le satria me mahantra foana le vahoaka fandray foana moa Andriamatoa Rakotoson Daniny fanontaniako tsikasitra fa mihamalaina trandry ny olom-pirenena eo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy zany resaka politika inona ny mety hoe anton'izay raha ny fijerinao zavatra tsapa matetika amin'ny zavatra misy eto amin'ny fitondram-panjakana satria misy problème na mauvaise gouvernance eto amin'ny firenena tsy motiver an'le acteur mihitsy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria centralisena daholo ny akabetsana manao resaka foana tsika hoe décentralisation fa ny résultat mivoaka centralisé daholo ny zavatra rehetrarehetra inona moa ny dikan'izay inona moa ny impact an'izay indrindrandrindra ny impact an'izay ny démotiver an'le olona any amin'ny tsirairay ianao le maha-olombelona anao zany lasa miankina fotsiny amin'ny zay avoakany hoe zay ataony zay sisany zavatra am'seo démocratie nefa ny basen'le démocratie nefa dia ny fandraisan'ny andraikitra ny tsirairay na dia ny fandehanana amin'ny fidiny fotsiny ary ny fandraisana andraikitra ny tsirairay mba maneho hevitra za zao tena za olom-pirenena tsotra mpanao gazety moa mametraka anao hoe mamakafaka fa za olom-pirenena tsotra nanana azo atao hoe parcours zany mba ahafahana manao
famakafakana amin'ny zava-misy na eo am'resaka fiaramonina io a na eo am'resaka ara-toekarena io a na eo am'resaka ara-politika de izay zavatra zay nefa ny ilainy tokony malagasy rehetrarehetra zany raha ohatra hoe ny 7% malagasy zany tokony manana fahafana manao an'izay analizy misy rehetrarehetra hoe raha ohatra n'izao mara moa no atao an'ity to fa mitambahoaka fotsiny ty zavatra ty to resabe ty tokony hanana an'izay capacité zay daholo malagasy am'izay fotoan'izay tsinona tsy voafitaka be an'ny mpanao politika satria mpanao politika ane am'ireo mpanao politika eto amintsika ireo ny akabetsahndreo pisoloko politika fa tsy tena mpanao politika mpanao politika zany mpitondra vahaolana zany ary mametraka tsara ny rafitra tokony atongavana zany a mba ahafahan'ny fiainam-bahoaka mety tsara zany ka raha miteny ianao hoe maninona ny ena ny tapahafahany tady tsara fa na ny resaka fifidanana ara tsika any amin'ny resaka 40-45% foana ny to an'ny olona mandeha mifidy zany ny moa zany ny tapavitriany zay tapavitriany zany zavatra zany a voalohany tsy azo atokisana daholo ny akabetsahan'le olona milatsaka olona tataitrement manadranadra mame tolotolotra manoko vety tsy miray fo am'le tena vahoaka zavatra tsisy dika any kory a de efa mampiemitra amy maha-olombelona ny olombelona nge rehefa tsy eo aminao le valeur le hasina hoe za tena tsy maintsy manao an'le adidy a de tsy mahagaga fa androany izy te hifidy de mahita excuse foana ny excuse mora hita be da be hoe be mangalatra io hoe tsisy tiako hoe de vetivetika ny olona mandeha mifidy zany tena finiavana mihitsy hoe andao raha ngamba hanova zavatra satria tsy ao am'le malagasy zay ny kapoka amin'ny foana mamaiky aloha satria raha malala fa ambany loatra le kapoka rehefa le fahafahana mividy zany nibetsaka tsara hoe na tsara le efa mividy ambony ny arena de ozy ny hoe mila manao adidy tsara de aingana fa rehefa mbola eritreritra ny hoe mbola andeha hivarotra satria sao de tsy mahazo an'le 2 arivo na 3 arivo tombony ao anatin'ny ray andro de lasa ianao mandeha makany de elanao le zavatra rehetra mety tokony ampandroso an'le firenena ka tompona andraikitra daholo mihitsy ny ray aman-dreny ara-panahy tompona andraikitra ny ray aman-dreny ara-drazana ary tompona andraikitra ny fitondram-panjakana tompona andraikitra ny mpanohatra ary tompona andraikitra tsika rehetrarehetra zay mahatsapa hoe tsisy afaty tsika ihany no afaka manovan'ity zavatra ty nefa nisy vahaolana narosonao kely ihany teo fa inona zany tena tokony atao hampandraisana andraikitra ny olom-pirenena satria tsy hany mpanao politika irery ihany Madagasikara fa hany malagasy rehetra ny tsy hakanavaka mihitsy mahakasitraka anao miala fa tena nazavainao tsara mihitsy hoe tsy hany mpanao politika rery ny Madagasikara fa atsika rehetra tanytsika ty sambo anankiray ty Madagasikara ny anarany rehefa miotakotaka ao anatin'ity samby ty tsika de voalohany indrindra tsy andeha aingana io samby io ny filamina ny arena tsy azo raha tsy ao anatin'ny filaminana ka tsisy afa-tsy ny fitondram-panjakana ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana ny mpanohatra de tompona andraikitra tsirairay daholo ary tsika koa tokony mandray andraha tsika satria iza moa ny vazahany ny intérêt foana mamaiky anazy ny vahiny indrindrandrindra mody manampy anao mody manampy anao ny japonais mody manampy anao ny banque mondiale mody daholo ny anarany reny fa izy manana ny fetra ny tiana tongavana fa itsika ny tompo Madagasikara ka itsika raha tsy mitovy hevitra itsika raha lozantsika misavoritaka ao anaty aza gaga ianao raha nisan'ny firenena ry amin'ny farany ambany ery fa itsika mila mirahina itsika mila makatovy zany atao hoe fihavanana zany fa faran'zay azo atao hoe anisany ahafahantsika mandroso ny fihavanana fa il faut que ça reste mila mijanona ao anatin'le fampandrosoana izy fa tsy mijanona ao anatin'le fiatsaram-belatsy satria le fahatsaram-belatsy hoe afaka anao de tsy mandovolana ararotinao le fihavanana ohatran'izay kanefa ny raha ohatra ka raisitsika fotsiny any vomiany reny fihavanana noho ny tsy fahampiana de mifanao ino moa filazandrareo anazy valitanana sy ny rehetrarehetra any ambanivohatra tsika zao tsika miteny zao mbola betsaka zany de mety le fampandrosoana misy fa question microéconomique zany hoe kely fa raha hita amin'ny fitondram-panjakana mametraka an'izay rafitra mifanaraka tsara amin'ny malagasy zay de angamba antsika mba ho isan'ny firenena faran'izay matanjaka ary afaka mametraka afaka mifaninana tsara mba tanteraka le ino moa tamin'ny andronay tam'izay mbola kely moa zany na tanora misy de hoe ny firenena matanjaka amin'ny taona 2 arivo de ny zay mahavelona mimponina ao aminy ary afaka manondrana zany moa de efa anaty subconscient anay mihitsy zany resaka zany mampalaelo nefa ny hatramin'izao tohatra ny mbola tsy tonga am'izay zavatra zay tsika nefa le taona 2 arivo efa ny oatra 4 amby 20 taona
Lafiny ara-tsosialy marary ny lafiny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny tarehimarika raha ny voaka farany navoaka ny Instat namoaka ihany koa ny banky iraisam-pirenena 8.7 isan-jato ny taham-pahantrany eto amintsika amin'izao fotoana izao roa tapitrisa eo no miaina anatin'izany hoe tsy fanjarian-tsakafo izany inona no tokony atao zany anarenana mihitsy ny lafiny ara-tsosialy aloha ny tokony ataon'ny tsirairay avy manomboka any am-mpitondra sy ireo isan-tsokajiny eto amin'ny firenena satria maro amin'ny malagasy amin'izao nefa tsy feno intsony izany hoe sakafo maraina atoandro hariva maro amin'ny zana-bahoaka no tsy mamonjy fianarana intsony noho ny tsy fisian'ny fahafahana sy zavatra ohatr'izany inona no mety hoe tena vahaolana zany ny vahaolana madame Mialy dia tsy lanisaina fa vonina ve ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amahan'izay olana zay zay ny tena fanontaniana petraka satria rehefa tena vonina amahan'izay olan'izay izy tsoroko aminao fa afaka 2 volana 3 volana tsika dia voavaha zay olan'izay fa tsy manana fahavononana amahan'izay olana zay mihitsy tsika satria tadidio tsara fa efa tao anatiny tsy voazao nge rehefa fitondram-panjakana reo efa nisy 5 taona ary nisy 5 taona talohan'izay tamin'ny transition fa voavaha ve zay olan'izay ka amiko ny vahaolana feno anaty tambanjotra vahaolana feno isaky mivoaka ny kasety ny vahaolana feno zay moa ny atao hoe science politique atao hoe science politique zany dia ahoana ny zavatra nataon'ny olona tany akafa dia tokony ianarantsika fa management politique indray zany dia hoe inona ny tokony ataontsika manokana mihitsy tsy hitovy amin'ny eny sasany fa tena hoe mba mampetiny itsika dia zay zavatra zay amiko zany ny vahaolana feno mamaky boky ianao mijery feno tsy hiteny an'izay hoe zao ndray ny tsara atao fa le amiko ny zavatra fanontaniana mipetraka te amahan'izay olan'izay marina ve ny fitondram-panjakana zay fotsiny fa rehefa miteny izy hoe tena vonoka mahaolana fa rehesabe ny ankoatran'izay oeraoera ny ankoatran'izay tena voavaha io olana io na raha-pitso ary lafiny ara-toe-karena indray raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena nitatitra ihany koa raha ny telemarika nivoaka farany dia 8 miliara dolara ny trosany Madagasikara ka ny 4 miliara dolara amin'io no voalaza fa trosany banky iraisam-pirenena avokoa raha nitatitra nataon'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny volana desambra nefa dia 10 miliara dolara ny trosany Madagasikara inandray no azo ambarany kasika izany indray matody andrirakotson nao ahoana no avy ny firenena sy ny taranaka mapara manoloana izay hoe trosa manahoana ihany koa ahoana ny tena hoe fomba fijerinao ny fitantanana andraraha-pirenena amin'ny ankapobeny ny trosantsika aloha dia hita mihitsy hoe trosana tany mahantra satria tadidio tsara fa mipampindram-bolana mpamme vola tsy mamme vola amina firenena raha tsy manana fahafahana amin'le capacité de remboursement ianao ohatra ny banque rehetrarehetra ihany io zay pampanotra satsia zavatra 8 miliara zany raha ohatra ka resaka macroéconomique andresana macro izy maivana zany tadidio tsara fa tamin'ny andro ny filoam-pirenena teo alohan'le misy amin'izao fotoana izao samy naheno daholo hoe nanao ino moa zany hoe réunion des bailleurs zareo tany France tany raha tsy diso dia miverina avany izy dia hoe misy olona vonoka mehatra any amin'ny 11 miliara vondron'olona maromaro amin'ny resaka tetikasa mehatra any amin'ny 11 miliara amiko zany resaka 8 miliara zany kely fa maninona moa kely izy satria nahoana satria ny mpamme vola taim-bola nomeny anao ohatrany hoe mba miara-miasa fotsy fiatsaram-belatsy fa tsy le tena vola ahafahana mandroso satria nahoana satria le fitondram-panjakanao tsy mampiseho an'le tena resaka bonne gouvernance tsy mampiseho an'le resaka projet de développement valable satria mila projet de développement valable raisitsika zao ny fomba niseho tany Malaisie tany ny zavatra nisy niaraka tamin'ny mpamatsy vola mahazatra zareo dia tsy afaka nandroso misy le firenena dia taitra zareo farany dia hoe ndao ara développer tsika ataontsika daholo ny projet rehetrarehetra mba hahafahan'ny firenentsika mandroso dia jerentsika hoe inona ny mesure d'accompagnement inona ny avantage ny avantage fiscal rehetra fiscaux rehetrarehetra sy ny azo atao ho an'izay olona mamatsy an'ity tesitra tamin'izay mpamatsy vola iraisam-pirenena fa foncen'zareo avec les bailleurs de proximité nanana Japon zay manodidina rehetrarehetra reo zany Inde sy ny tariny Chine lasa ny apakaparean'le projet daholo satria misy avantage fiscaux mipetraka ao dia aingana be izy dia farany andro ny mpamatsy vola mahazatra lasa tena eny ary ao ka zay fa aka projet anankiray amin'ireo koa zany zay hifinancer lasa nandroso be le firenena dikan'izay zany
ny atsika tsy ampy ny projet tena hoe ahafahana mampandrosan'le firenena. Ny atsika tsy manana le capacité atsika zany ataoko hoe raha ohatra ka resaka 8 milliards raha ny azafady madame Mialy manontany moa entre les 5 milliards sy 8 milliards ny fanjakana tsy maintsy hiteny foana hoe le kelikely mo remboursement manana entité anankiray no nyteneny mba ahafahana manatsara hoe tsy de betsaka loatra anio fa sur le plan économique atsoroko aminao fa tsisy dikany io. Raha tia mpandroso a Madagascar tsika mbola mila mi-emprunter farafaratsy nisy ataona any tokotokony any amin'izany mihitsy any amin'ny 6 milliards 8 milliards de dollars mba ahafahana mandroso aingana satria tadidio tsara fa firenetsika raha ny abeany de mbola lehibe no la Frantsa. Ny infrastructure amboarina eto ny malagasy atao zay ampanankarenana zay mbola be da be fa tsy manana an'izay fahafahan'izay fitondram-panjakana, tsy manana an'izay fahafahan'izay zay capacité de réflexion mba ahafahana mampanakana firenena ny atoko mpanohatra satria raha nanana an'izay kory zareo efa niazakazaka tany amin'ny daholo ny anana rehetrarehetra fa tsy manana an'izay tsy misy proposition an'izany hoe zao no tokony ataontsika mba ahafahana izy andresy ny finance sy ndrisaky ny fandaminana asa rehetrarehetra fa resaka seza mamaika. Moa zany nisy ny fanafarany fitondram-panjakana teratany vahiny teratany israeliana raha marimarina kokoa hitantana sy anarina ny orinasa Jirama amin'ny volana May avy zao io olona io no voatondra indray ny fitantanana amin'izay hoe mahatale anazy inona indray no azo ambara mahakasika an'izay midika inona zany mety hoe lany ve ny teknisianina malagasy mety hoe manam-pahaizana ka hoe nirona tany amin'ny resaka fanafarana vahiny mihitsy ny fitondram-panjakana avany olantsika ihany koa ve ary mbola hoe ho tafarina ve ny ty orinasa mpanjakana izay mampimenimenina ny mpanjifa ity amin'izao fotoana izao. Miverina foana ny fanontaniako hoe tena ao amin'le fitondram-panjakana marina ve le fanarinana te anarina ny sotram-piaramanidina marina ve ny fitondram-panjakana te anarina ny Jirama marina avy ny fitondram-panjakana satria tadidio fa rehefa ao aminao le fahavononana zay ny mpanao politika mahita vahaolana foana ny fampiasany tsy hanao resaka lava loatra mihitsy angamba miary amin'ny fampiasana vahiny satria tadidio fa io na vahiny na malagasy no eo rehefa tsy omenao an'le fahafahana izy mandray ny andraikitra tokony ho raisiny fa misy intervention foana variana anary misy zavatra miseho foana variana anary de azagaky tsika fa na mbola tonga ny israeliana de iova amerikana io de iova malagasy io de iova japonais io tsy arina mihitsy zavatra miseho. Misy politika raha tsy diso navoaka amin'ny banque mondiale iredressena ny Jirama efa atonela zany zay de matetika moa misy resaka foana hoe tsy zaka amin'ny malagasy le zavatra dikan'izay zany mba raha tiany zareo anary de tokony andraikitra ny fitondram-panjakana zany manome fahafahamanao fahafahany manatsara ny fahefa-mividiny malagasy fahefa-mividiny zany mila pakarina mba ahafahana manenjika ny zavatra ty resaka stratégie daholo zany resaka économie zany hoe ty zavatra ty tsy tafaritsika raha tsy vitatsika manatsara ty zavatra ty de tokony efa mipetraka zany ny fanatsarana amin'ny fahefa-mividy malagasy efa hatramin'ny alohan'izany zavatra normalement moa ny fanatsarana amin'ny fahefa-mividy malagasy de efa tokony isy ataona misy foana ny fanatsaran'izay zavatra zay fa tsy tataitra fotsiny de mampiakatra kely miakatra kely 3 alina ny karaha mafarany ambany de miakatra kely de tsy anana indray ny ambony nefa ny rahantsika malala ny vidin'ny varotra ny rehetrarehetra zany hoe tsisy politika stratégie mihitsy hoe andao ampanankarena nreto vahoaka malagasy reto inona ny tena tanjona inona ny fomba anatsarana inona ny amezana fahafahana ny mpanao toe-karena rehetrarehetra zany ny opérateur économique amorona asa satria ny opérateur économique neny mamorona asa hoe tena andao fa tena manangana zone industrielle tsika de ho ataon'ny fanjakana ny lalana sy ny fampidirana rano sy ny resaka jiro de ho ataon'ny ohatran'izany zavatra zany de afaka miexercer sary nareo ahenatsika ny tahany resaka hetra tsaraitsika zany hoe misy mesure tokony raisina be da be politika zay zavatra zay fa zay foana no apetrako hoe amiko zany tsy araka ny teneniko teo hoe tsy manisy resaka loatra hoe tsy ampy ny lany ny teknisiana tsy mbola lany ny teknisiana tsika raha manao fuite de cerveau lasa ny ivelany daholo ny teknisiana tsika satria tsy matsiro loatra le fiainana eto tsy mianatsiny nianatra mafy ireo ankizy ireo malahelo ihany ny tena malahelo lotsorina fa malahelo ny tena satria olombelona ohatra malagasy ohatra na izy de nareo moa mieritreritra hoe fafinaretana no mipetraka ny ivelany ihany tsara ny volany tsy tady asa izy fa izy ndray ny dadavina ny asa kely lasany izy izany zavatra zany tokony ataon'ny fitondram-panjakana isy eto amin'ity fireneny ity mba ametraka ame tsara n'le asa ametraka tsara ny asan'le maha olombelona mba afaka miasa tsara ny rehetrarehetra
ka rehefa tsy amiko rehefa zay ny teneniko hoe ninninona izy eo rehefa tsika mihitsy ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny vahoaka mihitsy miaraka amin'ny tsika malagasy rehetra mila vonona hoe tena te handroso marina ve tsika. Raha tsy diso misehatra eo amin'ny tontolo fizahantany Andriamatoa Rakotoson-Dany manahoana ny resaka tontolo fizahantany ndray amin'izao fotoana izao. Ny tamin'ny fotoanan'ny Covid ireny tena hoe nampitolefika nyity resaka tontolo izay misehatra rehetra eo amin'ity tontolo ity. Manahoana ny resaka fanarenana indray eo amin'ny tontolo fizahantany sy ireo mpisehatra rehetra eo amin'ity sehatra ity amin'izao fotoana izao. Ny mampitsangana antsika aloha amin'izao fotoana izao dia ny capacité de résilience izay itovizana malagasy rehetrarehetra eo ny inona ny fizahantany zany. Raha mivoaka ny chiffre moa tadidio fa misy azo atao hoe misy vondrona association zany miezaka foana hanatsara ny resaka promotion resaka image Madagasikara. Ny structure rehetrarehetra ny rafitra rehetrarehetra zany efa mba nezahanay ao anatin'ny sehatra hanatsarana izy. Miresaka ny résultat tsika raha ny résultat jerena aloha dia mbola tsy mbola nioarantsika ny alohan'ny Covid mbola tsy noarantsika io zavatra io. Ary ny politika rehetrarehetra satria tadidio fa ny resaka fizahantany resaka transversal resaka mivofehy daholo zany sehatra rehetrarehetra na any amin'ny fambolena io na any amin'ny transport io na dia rehefa maheno ny olona na araky ny transport resaka aérien fotsiny tsika ny resaka zavatra miseho rehetrarehetra dia tadidio fa hisatra daholo iny frein tsy andehanany tsy isokafan'le sehatra ka ao anatin'izany na ny resaka lalana io mampalahelo ny zavatra miseho hoe route nationale dia avoaka anaty tambazotra zay route nationale izay nananantsika isaky mividy gasoil dia misy vola hoe nieritreretina anaovana entretien dia ny zavatra misy anefa mipotika le lalana na ny tena ary ohatrany tsy sahoany intsony fa sao dia bloqué ohatrany ao amin'ny RN2 dia mijanona anao mandritry ny 14 heures de temps eto zany zavatra zany insécurité zany manambady amanjanaka ianao ny sécurité ny rehetrarehetra zany tsy maheno an'izany feo zany dia ninninona manao zay ho afa ny fikambanana eo amin'ny sehatry ny fanatsarana resaka promotion na manao zay ho afa ohatry inona izy le image avoakan'le firenena mbola tsy tsara. Firenentsika ane tadidio fa ao anatin'le mbola firenena voaro amin'ny resaka pollution ohatrany hoe tenentsika zany reny resaka ataony miseho any tanan-dehibe any Amerika mahita olona be da be mivezivezy ianao firenentsika mbola voaro amin'ireny na le resaka toetsaina mbola tsy tonga tena amin'le atao hoe société de consommation tsika zany hoe mbola manana produit tsara be zany tsika amidy eo amin'ny sehatra resam-pirenena resaka fizahantany no resahana fa ny olana le image tsika firenena mahantra tadidio tsara fa na manambola ny olona anankiray ny eritreritra hoe andeho any amin'ny zavatra mipetraha fotsiny madame mialy amin'ny hoe ohatra raisitsika hoe tsy haiko manona anaka-tanàna ianao hoe faritra mahantra tsy andeha hoany inga ianao hoe mahazatra anao dia Full Point Majanga Nosy be satria ireo faritra manan-karena eo amin'ny resaka fizahantany zany ka mipetraha am'le mpizahatany avy any ivelany ianao hoe firenena faran'izay mantra mandeha ny documentaire mandeha ny olona mitsopona fakotsika mandeha ny zavatra miseho rehetrarehetra ny resaka tsy fanarahana ataon'ny mpanohatra zany hoe tsy manaraka constitution fitondram-panjakana zavatra zany dia efa image négatif daholo an'le firenena ka raha miresaka ianao be da be zany tena manao effort mihitsy ny rafitra amin'ny resaka fizahantany satria anisan'ny tsapa fahafahan'i Madagasikara miala amin'ny fahantrana ny resaka fizahantany. Misy formation maromaro tady resaka fond formation reny zany miainga avy aty resaka fizahantany iny dia nalefa tany amin'ny groupement d'entreprise professionnelle de Madagascar dia zareo no namola volana anazy dia tafavoaka le zavatra amin'izao fotoana izao ndray misy fitondram-panjakana mitady kitikitiky an'le rafitra nefa cotisation ataony opérateur rehetrarehetra zany le izy opérateur misehatra mirehetrarehetra moa zany fa tsy ny fizahantany intsony fa hoe mba hahafana manatsara ny formation dia misy koa nefa ny akoatran'izay manana formation isam-bolana enjehana ataony sehatra mihitsy hanatsarana an'le kalitao satria on prépare la guerre en temps de paix
zany hoe tiako tena hoe alohan'ny atongavan'ny sehatra izay nofinofo foana hoe mba tonga am'zany 1 million de touristes zany a de il faut qu'on se prépare miomana zany de nizao am'izao fotoana le sehatra miofana foana le sehatra fa l'image le sary avoakan'le Madagasikara nefany mavesatra zany hoe tena mila manova fomba fiasa mihitsy zany le gouvernance mihitsy mila iarahantsika rehetrarehetra io moa averiko foana hoe mila tsy atao table ronde hoe mba hakana volany financement any amin'ny bailleur foana satria matetika misy ny table ronde fa izy ty mba hakana vola ry amin'ny bailleur mamaky andry zareo de tsy mivoaka ny resaka fampianarana tena tsara tarety tonga tapoka le fitondram-panjakana faharoa de novany ndray le zavatra satria nahoana satria question-na bailleur daholo izy ny banque mondiale ny financier de falifaly fotsiny tsika menaka fa tokony mametraka mihitsy tsika an'le hoe inona mahatsara tsika inona mety amintsika mandeha de mandeha ny ora sy ny fotoana raha ny fahatsiarovan-tsaina ny Andriamatoa Dandrirakotson oviana no hoe natsiarovanao zany hoe mba nandeha ny sehatra ny fizahantany teto Madagasikara izany amin'izao mantsy ohatran'ny lasa olana ihany koa le hoe misondratra ny sarandalana ho amin'ny fiaramanidina mihazo an'ireo faritra eto amintsika de mety hoe anisan'ny sakana ihany koa ve zay hoe lasa mihisatra ihany koa anatin'izay le resaka tontolo fizahantany raha raisina kapobeany angamba ny loha de nisy fivoarana ny eo am'le fizahantany nisy fa tsy araka satria ny olana manko tsika ao anatin'le fanatontoloana de raisitsika foana misy fanoherana comparaison misy fanoherana ohatra hoe raisitsika fotsiny nosy Ravavy Maurice izay ny alehibeany de ohatran'ny faritany Antananarivo ny zareo anefany mahatratra any amin'ny mitovisa amin'ny mponinao ny mpizahatany any amin'ny 1,200,000 zany itsika mbola vao ny apa-efatra no mba azotsika ary le apa-efatra ary mitsotsorika midina nendray nisy fiaramiasa Ilvani zay moa nirahana tamin-drareo fa tadidio fa ny anazy ny resaka matiany efa mipetrapetraka tsara mihitsy amin'izao fotoana izao tsika mbola mametraka tsika mihitsy zany tsy manana an'le tena hoe politika mpampandrosoana miaraka amin'ny rafitra sy ny planification tokony atongavana amin'izay zavatra zay mametraka ny objectif avec les indicateurs hoe sady atteignable no réalisable le zavatra mba ahafahantsika tena tratratsika io zavatra io tsy misy an'izay ary tsy misy an'izay continuité zay satria miala ministra anankiray de zavatra hafa ndray ny discussion io nanao lettre de politique ny tourisme zay tamin'ny ministra asana ministra telo talohan'izao mahagaga nefa tsy hitako hoe mitohy am'le zavatra ataon'le gouvernement tamin'izao fotoana zao le izy fa atao resaka promotion daholo ny betsaka fa tsy tena mamoaka an'le décret hoe inona no anatsarana an'le sehatra tsirairay inona ny olanareo guide inona zany ny décret tokony avoakanareo inona tokony avoakatsika mba anatsarana ny asa anamafisana ny resaka zany zavatra zany tsy inona zay ny rôle régalien de l'État tadidio tsara fa mametraka ny rafitra rehetrarehetra mba hiainanay sy hiadananay opérateur rehetrarehetra satria izahay no mamorona asa tsy inona ka rehefa milamina ny zavatra rehetrarehetra inona moa ny olana ny opérateur avy feno any opérateur ny mpampiasa vola ho velany ao fa tsisy mety hiditra ato amintsika le izy noho izay anina rehetrarehetra zay ka miala tsiny amin'le teny apréveo atao mety ny azo toe ny sehatra iasanay tsisy concurrence déloyale fa tena hoe mipetraka rôle régalien fitondram-panjakana de izahay koa am'izay fotoan'izay mitena miasa mazoto maka volany amin'ny banky mba miampidinina ny resaka taux bancaire mba tena miparticiper ka zay le miverina am'le hoe tsisy dikany raha mbola itrosana 8 milliards io raha resaka macroéconomique andresantsika ho samy hafa mihitsy zay tsisy dikany am'za rehefa miforona ny asa eto Madagasikara tsisy dikany amintsika mamerina an'io azo antenaina vinefa le solution na le vahaolana narosony Andriamatoa Dandrirakotson teo hoe raha manao azon fitondram-panjakana azo antenaina venefa zay zavatra hoe zay effort zay afany amin'ny zareo afana mifanontaniako mipetraka voalohany foana de vonona very zareo rehefa vonona zareo tsisy tsy voavaolana zany tompoko raha vao mbola mpanao politika foana ianao efa mipetraka daholo ny méthode rehetrarehetra ny vazangy efa nametraka méthode fena aveo moa ny malany mpanao politika ka meny vazangy zany mais non matoy ny automobile mandeha de pneu boribory de miodina l'izy de mety zay on va pas créer la roue izy ny sasany
ianao mbola andeha amorona ny zavatra tsy misy ny zavatra andraikitra fotsiny de ataovy zay mampanankarena an'le vahoaka malagasy satria tadidio tsara fa ao anatin'ny changement climatique tsika am'izao fotoana zao ny tanytsika mbola avoaro dikan'izay zany a jereo daholo ny anjara ny fitondram-panjakana mijery ny zava-misy rehetrarehetra tany ny firenekafo jereo reny zavatra nyseho tany Dubai ao anatin'ny 2 andro ny orana fa tena tonga de difitra ahoana mba evitentsika n'zany zavatra tsika mbola manana tany ry zareo namorona tany izy a hoe ananganana trano itsika tsy mbola mila n'zany zavatra zany ny vahoaka eo amin'ny resaka fifehezana nisan'olona koa efa vola zay efa lan'ny PSI ny anina rehetrarehetra sy ny banque mondiale zay hoe rehefa miteraka arzala mba anakiroa ihany aloha na fanabeazana izana zany satria tena ilainy regny ke raha diso be loatra tsika ilaina ny consommateur ilaina ny quantité fa misy quantité tokony mba ho respecté zany eo sady mandeha le izy satria araka ny tena koe ny teknôlôjia efa misy daholo eraka zao tontolo zao fa tsika mihitsy no tsy mahay mampiasa an'le teknôlôjia mba hahafahana manatsara amin'ny fiainatsika mba hahafahantsika mampitombony zany hoe mpizahantany zany mba ho raisina isan'ny mpizahantany ny malagasy satria ny tena olana rehefa manao resaka mpizahantany ianao de mivazaha miditra eto Madagasikara ihany resahanao nefa ny tsy zay le izy ny atao hoe mpizahantany a de zay olona miala ao amin'ny trano amin'ny toerana fipetrahany sy fatoriany ao anatin'ny 420 zany hoe za zany raha mandeha makamy be enjy de matory any de efa mpizahantany azy zay zany hoe tokony hananana statistika zany zavatra zany mba hahafahana amiteny eto Madagasikara ane ka efa misy hatrany amin'ny 3 millions de touriste andresahako malagasy on est à 30 millions fa anjaran'ny tsika zany mila manetana zany rehetrarehetra zany mba ohatry ny olombelona rehetrarehetra malagasy mba miaina tsara manana zay politique zay satria tsisy afatsika itsika rery ny tompona andraikitra raha ohatra tsika ka mijaly am'izao fotoana zao de satria tsika tompona andraikitra rabangona izay rehetra izay mety anao ahoana no avy ny firenentsika ohatra ny ahoana zany hoe Madagasikara zany afaka tsy haiko rapitso afaka 10 taona amin'ny ho avy io mazana be zany fanontaniana miala zany satria raha ny eo anatin'ny za de hoe firenena manan-karena foana tsika raha zany zay zany ny objectif ako foana ny eritreritra hoe za rehefa mba mifampiresaka de ahoana ny fomba ataotsika mpanankarena tsika satria men'Andriamanitra tsika amin'ny masoandro men'Andriamanitra tsika Madagasikara men'Andriamanitra tsika ireo tany ngeda be rehetrarehetra men'Andriamanitra tsika ny telopolo tapitrisa malagasy ahoana ny fomba ataotsika anatsara ny fiainana anatsara ary tena atsara mihitsy hoe ny fiainana zany atao hoe malagasy zany mba rehare fierté zany zay zavatra zay zavatra zay zany tokony hipetraka amintsika tsirairay avy satria ozy izy ny fomba fiteny hoe de qui a une vie il y a toujours de l'espoir zany hoe rehefa miaina zany tsika de misy foana no fanatsana mafy le fiainana am'izao fotoana zao tena tsorona satria voikava mahatrahatra ny eninao ny zavatra miseho any am-piarahamonina miara-miaina am-piarahamonina ianao vanoratra misy ny FCM mitaraina ny akabetsahany zay zavatra tsy tokony isy zany zavatra zany satria manana fahafahana manana mpitondra fanjakantsika tokony anatsara amin'ny fiainatsika ka zay zavatra zay zany amiko manana andraikitra be da be mihitsy ny fitondram-panjakana satria marina fa isorana ny tombo tsara mihitsy ny isan'ny mpitandro ny filaminana fa aoka tena hitandro ny filaminana marina reo fa tsy hanao raketeur fotsiny zay zavatra zay zany no hitako hoe raha Madagasikara tadidio fa mbola manana fahafahana tsara tsika engane ka tsy le zafy afin-doalika ary anananarivo mety ho tonga zay zavatra zay fa mba tsika menakavy hoe mbola mbola hita amin'ny masotsika de mba hitatsika zany fivoarana zany satria raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de kivy ny akabetsahany izay tsy ekena tsy tokony izy fa mitsika zao zany tokony mba hoe fa alohan'ny ikipin'ny masotsika de mba mipetrapetraka amin'ny politika ny fitondram-panjakana zay misy rehetrarehetra sy ny fanerasera mba hanatsara an'izay fiainatsika zay mazava de tena hoe mazava izay fa makafakana anentin'Andriamatoa Rakotosan Dany tahaka ny mazatra Andriamatoa Rakotosan afatra fofoy ao an'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ka tonantsika ny fandarana mety mavesabesatra angamba ny resaka teo aza ny tenako no arina ozy izy ny fomba fiteny zay raha ohatra kana fa ataovy toy ny voasary anala ny marikily aloavy ny mamy adelemo tantsika ty tsy han'ny mpanao politika rery ty aoka tsika tsirairavy andray ny andraikitra sahaza atsika na de ny resaka fanabeazany ao na ny resaka asy io
nandresaka fiarahamonina io a ary atao ampitiavana zany zavatra rehetrarehetra zany satria raha vao tsy ampitiavana koa lasa ohatran'ny inona filazana zany hoe asa vonjy tavanandro fotsiny tsy ho lasa maharitra le izy ary tsika ny fivoarantsika ny tokony apetraka foana amin'le resaka fivoarana maharitra développement durable zany hoe tokony mahazo tombony tsara daholo na ny resaka mahaolona na ny resaka tontolo iainana na ny resaka fiariana zany hoe tena mba misy bénéfice ao mba misy économie structurée tsara zavatra zao ka zay zavatra zay zany no hitako hoe tompona andraikitra daholo tsika mbola azo ovana daholo ny rehetrarehetra tadidio tsara fa raha mijery en'ireny trano tan Chine zany koa pays sous-développé zany taloha am'izao fotoana zao nareo ray aman-dreny mialatsiny mpangaridana be sinoa taloha hitanao sa manana villa tsara tare izy satria tout est possible rehefa manana an'izay finiavana zay ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ao aminy ka amiko a manana andraikitra voalohany indrindra ny fitondram-panjakana atao ampitiavana le zavatra apetraka tsara hoe ahoana ny fomba hiadanany reto vahoaka malagasy reto mba mitovitovy amin'ny pays nordika satria tsy moramora kokoa manko le mijery an'le zavatra miseho any ivelany ndraindray zany ty resaka fivoarany ty a mampatahotra satria tena ndraindray resaka mafiozy le izy na resaka very le resaka tontolo iainana potika ny tontolo iainana dikan'izay zany tokony faritantsika mihitsy le zay planifika malagasy ohatry ny ahoana ny tokony ho hitantsika eto rehefa afaka 10 taona malagasy ohatry ny ahoana ny tokony ho hitantsika eto rehefa afaka 20 taona malagasy ohatry ny ahoana ny tokony ho hitantsika eto rehefa afaka 30 taona reo malagasy reo a rehefa manakatao sy manankarena de milamina tsara ny zavatra ny zavatra miseho eto amin'ny firenena rehetrarehetra ka zay teny lava fo izay angamba mialy no entina irariana soa sy ho tsara alina ho antsika rehetrarehetra de makasitraka indrindra tamin'ny fanasana eny tompoko lasy tompoko vavy ajaina tapitra ny fandarantsika amin'izao alina izao ankasitrahana ianao mpanaraka ny fahita lavitra sy ny onjam-pony MBS ny ara-dalana taminay hatramin'ny farany teto mamerina ny fisaorana ihany koa ny vahintsika Andriamatoda ny Rakotosaona naiky ny fanasan'ny fahita lavitra MBS tamin'izao alina izao ankasitrahana ihany koa ireo teknisiana any ambadika any anampita ny sary sy ny feo tamintsika tany atokantrano tany veloma tompoko